Ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tian'io ity ry havana, dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Luka toko voalohany, andininy fafito ambin'ny polo ka hatramin'ny fasivy amby fitopolo. Luka toko voalohany, andininy fafito ambin'ny polo ka hatramin'ny fasivy amby fitopolo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary dia feno ny Fanahy Masina Zakaria rainy ka naminany hoe: Isaorana anie ny Tompo Andriamanitry ny Isiraely, fa nitsinjo ny olony izy ka nanao fanavotana ho azy. Ary nanangana tandro-pamonjena ho antsika ao amin'ny taranak'i Davida, mpanompony izy. Arak'izay nampilazain'ny mpaminanin'ny masina hatramin'ny fahagola, dia famonjena antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tànan'izay rehetra mankahala antsika. Manefa famindram-po amin'ny razantsika izy, sady mahatsiaro ny fanekeny masina. Dia ny fianianana izay nianianany tamin'ny Abrahama razantsika, hanao izay hahazaontsika manompo azy tsy amin-tahotra, satria afaka amin'ny fahavalontsika isika, amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika. Ary ianao ry zaza, dia atao hoe mpaminanin'ny Avo Indrindra, fa ialoha eo anatrehan'ny Tompo ianao hamboatra ny lalany, hanome ny olony ny fahalalam-pamonjena amin'ny famelanany elony. Noho ny ahalehiben'ny famindram-pon'Andriamanitsika izay hiposahany mazava avy amin'ny avo antsika, hamirapiratra amin'izay mipetraka ao amin'ny maizina sy ao amin'ny aloko ny fahafatesana, anitsy ny diantsika ho amin'ny lalam-piadanana. Amen. Arak'izany ry havana dia ny faminanin'ny Zakaria rehefa teraka ijaonina no hitantsika azo amin'ny tinana izao ampahatsoratra masina izay noraisintsika izao. Ka misy reto fahamarinana telo ireto no tiako indray hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto ry havana dia izao hoe: nahatsiaro ny fanekeny Andriamanitra, koa dia nisaotra azy Zakaria rehefa feno ny Fanahy Masina. Nahatsiaro ny fanekeny Andriamanitra, koa dia nisaotra azy Zakaria rehefa feno ny Fanahy Masina. Hitantsika izany eo amin'ny andininy fafito ambin'ny polo ka hatramin'ny andininy fatelo amby fitopolo. Etsika ry havana dia mahita tantara mahavariana. Ny nahaterahan'ny Jaona mpanao batisa moa no hita eto, ary Zakaria ity no rainy. Mpisorona be zany Zakaria izany, ary olona ambony teo amin'ny jiosy, ary tsy niteraka izy io. Fa rehefa nanao asa fisoronana tao amin'ny tempolo tao izy dia nisehoan'Andriamanitra tao izy ary dia nambaran'Andriamanitra fa hiteraka zazalahy izy, ka ny anaran'io zazalahy io dia antsoina hoe Jaona. Io ilay Jaona mpanao batisa izay ialoha ny Mesia. Ity Zakaria ity dia tsy nino izy tamin'ny voalohany, ka vokatr'izay tsy finoany ny tenin'Andriamanitra izay dia natao moana izy, ary tsy hiteny izy raha tsy efa tanteraka ilay izy. Ka rehefa teraka mihitsy Jaona dia hitantsika eo amin'ny andininy fahenina efatra ambin'ny polo izao, fa rehefa nomena anarana ilay zaza dia teo vao nisokatra ny Araka tamin'izay ny vavan'i Zakaria dia nanomboka ny teny izy. Ka anisan'ny teny izay nambarany voalohany izao faminaniana izao, no fenona ny Fanahy Masina izy. Ilay hoe feno ny Fanahy Masina dia tsy hoe tsy nisy Fanahy Masina izy tany aloha, na hoe nisy Fanahy Masina fa kely ny tao anatiny, fa teto vao feno ny Fanahy Masina. Fa ny dikany hoe feno ny Fanahy Masina ao anatin'ny soratra masina dia hoe niasa manan-kery tao aminy ny Fanahy Masina tamin'io fotoana io. Zay ny dikany. Ka niasa manan-kery tao anatiny izany ny Fanahy Masina dia nampiteny azy an'izao teny rehetra izao, izay rehefa jerena izy dia tena faminaniana goavana be mihitsy. Ary ny votoatin'ilay faminaniana zany dia hoe nahatsiaro ny fanekeny Andriamanitra, ka vokatr'izany dia andao hisaotra azy. Ilay fanekena izay ambara eto dia ambarana izao eo amin'ny andininy fa 2:30. Anefa ny famindram-pony amin'ny razantsika io, sady nahatsiaro ny fanekeny masina, dia ny fianianana izay nianianany tamin'ny Abrahama razantsika. Izany hoe Andriamanitra zany hatramin'ny fahagola, ambarana eo ambony mihitsy zany dia efa nampilaza ny mpaminan'ny masina ao izy, andininy fafitopolo, ny amin'ny ahatongavany mpamonjy, dia ny mpamonjy ny olona amin'ny fahavalo. Ny amin'ny ahatongavan'ilay mpamonjy dia ny mpamonjy ny olona amin'ny fahavalo, ary zany dia fanekena izay efa nataony tamin'ny Abrahama, tamin'ny razantsika ozy izy. Zany ny anambarany azy eto amin'ilay faminaniana zany. Ka no tanterahany, izay ny dikany hoe nahatsiaro ny fanekeny masin'Andriamanitra. No tanterahany, satria ny fahaterahan'ny Jaona dia efa midika sady ho fahatongavan'ilay Mesia, satria i Jaona no ialoha izany Mesia izany. Ka nahatsiaro izy. Vokatr'izany dia nisaotra
Isaorana ny Tompo Andriamanitry ny Israely izy misaotra azy fa tena nitsinjo ny olona izy na hatsiaro ny fanekena izay efa nataony izy ary dia tonga izy nanome famonjena. Io ilay antsoina hoe tandro-pamonjena ho antsika. Ny tandro-pamonjena dia tena milazana hery. Ny dikan'izany zany dia hoe nanome famonjena mahery ho antsika izy dia famonjena avy amin'ny taranak'i Davida mpanompony araka ilay fianianana izay efa nataony tamin'ny Abrahama. Io fianianana io raha jerevanao dia tany amin'ny 2000 taona lasa tany zany andron'ny Abrahama zany. Ary any amin'ny Genesis 2:20 andininy fa 4:70 sy ny fa 7:70 no ahitana io fianianana sy fanekena izay nataon'Andriamanitra io. Satria rehefa nanaiky i Abrahama handeha hitondra ny zanany ho fanatitra ho an'Andriamanitra dia niteny Andriamanitra manao hoe ny tenako izy no ny anianako satria nanao izany zavatra zany ianao ka tsy niaro ny zanakao ilay lahy tokanao dia hitahanao tokoa aho ary maro dia maro ny taranakao ka ho tahaka ny kitany eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay any amoron-dranomasina ary ny taranakao ahazo ny vavahadiny fahavalony. Izay zany ilay faneken'Andriamanitra izay ilay fandresena ny fahavalo avy amin'ny taranak'i Abrahama dia io tanteraka io izy tamin'ny fahaterahan'ny Jaona satria ho avy zany ny Mesia tonga ilay mpanavotra tsy Jaona akory ilay mpamonjy fa izy no hialohany mpamonjy ka ny fahaterahan'ny Jaona zany dia efa fifalila lehibe sady isaorana an'Andriamanitra sady satria efa tonga zany ny dikany ilay famonjena izay no manin'Andriamanitra ho an'ny vazatany rehetra. Inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mahatoky loatra io Andriamanitra io ry havana. Mahatoky loatra io Andriamanitra io ny amin'izay rehetra lazainy ary tsy manadino izy fa izay rehetra nambarany dia hainy atao avokoa zany. Ary zany ny tena fifaliana lehibe ho antsika amin'izao andro ankehitriny izao. Angamby ianao miandro valim-bavaka ianao hoe aiza ihany ny fataterahany teny fikasan'Andriamanitra izay nambaran'Andriamanitra toy izao sy toy izao eo anatrehany ity toe-javatra izay andrasako ity. Fa eto dia hitantsika fa 2000 taona taty aoriana tsaroan'Andriamanitra ny teniny no tanterahana ny famonjenany olona. Ianao koa ry havana misy fotoana ny zavatra rehetra manana faharetana fa mahatoky io ilay nanao ny teny fikasana io ary izy ihany no ahefizany io ry Paoly. Mahatoky Andriamanitra ny anjaranao dia izao atomboy amin'ny fisaorana misaoran'Andriamanitra sady satria azo antoka ny famonjen'Andriamanitra ary ho avy izy hamonjy sy hanafaka antsika satria izany raha teo no efa nambarana. Ary angamby ianao mety miandry ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanafahana anao eo anatrehan'ireo karazan-javatra samihafa izay mamatotra anao izay fahavalo. Ilay fahavalo moa rehefa tena dinihany eto dia tsy ny romanina mihitsy ilay ambany hoe fahavalo satria ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tsy nanafaka ny Israely teo ambany vahoan'ny romanina mihitsy na mety ho izany ary ny nandraisan'i Jesosy azy fa tsy ilay romanina mihitsy ilay fahavalo fa ilay hoe Jesosy dia mpamonjy ny olona amin'ny fahotana. Io anie ilay fahavalo e. Ny fahotantsika mihitsy anie ilay fahavalo ry havana izay nahatonga an'Andriamanitra nandefa ny zanany ny hamonjy sy hanafaka antsika amin'ny fahotana ny antony nahatongavan'i Jesosy Kristy ka ny hanapaka sy hamotopotika ny gadra sy ny zioga rehetrarehetra izay mihazona ny olona ary ao anatin'izany ianao. Dia hozy ianao hoe aiza ary ny famonjena ho ahy toa mbola tsy tonga fa mbola eto ihany toa mbola sahirana eto ihany anjaranao ny mino ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy teo ambony azy fijaliana satria efa tonga io famonjena io tsy mbola faminaniana intsony io tamin'izany mbola faminaniana ilay izy hoe zavatra mbola ho avy zany ilay Jesosy Kristy fa efa akaiky moa ilay izy tamin'izay fotoana izay fa ny antsika kosa efa tonga io famonjena io ary efa no afahan'i Jesosy Kristy teo ambony azy fijaliana ny gadra-pahotantsika efa nentiny teo zany fa matony olona mbola tsy afaka dia satria mbola tsy natolony an'i Jesosy teo ambony azy fijaliana zany ny fahotany fa mbola nentiny ihany mbola tazominy ihany fa ny famonjenantsika dia efa no tanterahan'Andriamanitra 2000 taona lasa ihany koa izay tao a-Kalvari teo ambony azo fijaliana. Jereo ny fiainanao anontany io ny andro lasa dia ho hitanao ny teny fikasana izay efa nambaran'Andriamanitra sy ny arovany ianao sy ny tantanana ny fiainanao ahitanao fa Andriamanitra mahatoky io ary mahavonjy io Andriamanitra io mpanafaka io Andriamanitra io ary ny fiainanao dia afaka nambaranao an'izany fa tena mahatoky loatra io Andriamanitra io ka izay lazay ny teny ataoko eo anatrehan'ny toe-javatra izay lalovanao ankehitriny nahoana no misalasala nahoana no miayasika mahatoky Andriamanitra ka raha ny teny aminao izy manao aza matahotra aza manahy mombanao raiso izany teny izany fa mahatoky io Andriamanitra io ry havana. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao
mino ve ianao fa ny fanekena izay ataon'Andriamanitra dia ainy atao avokoa ny zavatra rehetra, ainy tanterahany eo amin'ny fiainanao zany ny teny fikasana. Na firy ory Paoly ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao amin'ny eny hatanteraka an'izany, ao aminy koa ny amin, ao amin'i Jesosy Kristy. Mitaonanao aryavana mba ino, mitaonanao aryavana mba tsy salasala ny amin'ilay famonjena izay efa nomen'Andriamanitra anao. Ary ny tokony ataontsika zao ny isaotra azy, satria izany ny zavatra hitantsika eto, ny tarihan'ny Fanahy Masina Zakaria. Na dia mbola tsy tonga ary ny famonjena dia efa nisaotra izy, ianao kosa efa tonga ny famonjena. Izany ny loharan'Isaorana, izany ny loharan'mpakasitrahana antsika eo amin'Andriamanitra, satria efa nomeny ny famonjena isika. Ary ny Fanahy Masina eto no hitantsika fa nampiteny azy an'izany, ka ianao koa tsy ho vitanao ny hatakatra an'izany raha tsy ny Fanahy Masina mihitsy no miasa ao anatinao ka meteza ho tarihan'ny fanahy, meteza hiasan'ny fanahy. Dia izay ho takatra ao zany. Angatao hoe Fanahy Masina sokafiny saiko hatakatra sy ino ny teny fikasana rehetra izay nomena, fa tsy vitako amin'ny maha-olombelona zany. Ny faharoa izay hitantsika tokoa dia izao hoe hanompo an'Andriamanitra tsy amitahotra fa amin'ny fahamarinana sy fahamasinana ny olona rehefa afaka ny fahavalony. Hanompo an'Andriamanitra tsy amitahotra fa amin'ny fahamarinana sy fahamasinana ny olona rehefa afaka ny fahavalony. Hitantsika izany ho nandiny 4:7 sy 5:7. Raha averintsika vakina tozy manao hoe hanao izay ahazahoantsika manompo azy tsy amitahotra, satria afaka amin'ny fahavalontsika isika amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika. Eto ravana dia hitantsika fa izay teny izay dia tafiditra tao anatin'ilay faminaniana ihany koa. Ity faminaniana ity tsy inona dia ny Fanahy Masina mihitsy ny nampiteny azy an'i Zakaria. Hitantsika teo ka misy révélation be dia be, misy fanambarana zava-miafina be dia be mihitsy ao anatin'ity faminaniana ity. Ary tena mahafinaritra mihitsy ravana ity fehezanteny eo amin'ny 4:7 sy ny 5:7 ity, satria eo zany no ahitana ny tanjon'Andriamanitra ho an'ny olona. Ny tanjon'Andriamanitra dia izao nanomezana ilay famonjena izay nambarantsika teo aloha hoe Jesosy Kristy ny ahatonga ny olona ozy mba hanompo azy tsy amitahotra, fa efa afaka ny fahavalo. Io fahavalo io efa nambara teo hoe ilay fahotana, io fahavalo io, ilay fahotana, ilay fahavalo. Ka ny fahotana no mahatonga ny olona isalasala, tsy afaka anantona an'Andriamanitra mihitsy, satria io fahotana io no efitra mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Fa rehefa afaka io fahotana io dia afaka manantona an'Andriamanitra tsy amitahotra amin'izay ny olona, ary manantona azy amin'ny fahamasinana sy amin'ny fahamarinana eo anatrehany isan'andro amin'ny andro rehetra izay iainany. Izay no dikan'io teny io. Ary hitantsika mihitsy zany raha mijerytsika ny tantaran'ny zanak'Isiraely. Tao Egypta anie ny zanak'Isiraely, toy izy Andriamanitra hoe alefaso ny oloko hanompo ahy any anefitra, zany hoe ny tanjon'ny fanafahana diso mba ahafahan'ireo manompo an'Andriamanitra any anefitra. Fa tsy afaka ny hanompo an'Andriamanitra ao Egypta ireo, satria mbola ao Egypta mbola misy ny fanandevotana, dia tsy afaka hanompo an'Andriamanitra ao Egypta, fa tsy maintsy esorina ao Egypta aloha ahafahana amin'izay fahavalony izay izy mba ho afaka hanompo an'Andriamanitra tsy amitahotra, fa tena hoe amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana. Inona ravana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mbola izany ihany ravana hatramin'izao fotoana izao no mbola takian'Andriamanitra ary tanjon'Andriamanitra ao antsika ny ahatonga antsika hanompo azy marina amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana, ary tsy atahotra anantona an'Andriamanitra. Rehefa afaka ny fahotanao dia izao voavela heloko ianao, manana firaisana amin'Andriamanitra ianao, aza misalasala intsony manantona an'Andriamanitra. Angamba ianao mety manamelo tena foana eo anatrehan'Andriamanitra, ary mety mihevitra ny tenanao lavitra an'Andriamanitra noho ny amin'ny fahotana vitanao. Amin'ny tian'io ity ry havana, ny fahotana ny fahavalo efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, ka rehefa afaka izany noho ny amin'ny Jesosy Kristy, satria Jesosy Kristy dia tonga hanaisotra ny fahotantsika. Rehefa afaka izany dia tadidio ary raiso amin'ny finoana fa manantona an'Andriamanitra ianao, tsy ny amin'ny fahamendrehanao fa ny amin'ny fahamendrehan'i Jesosy Kristy izay nitondra ny fahotanao teo ambony azy fijaliana. Ary izay no ahafahantsika manantona azy amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ary dia manampo azy tsy amitahotra isika ao anatrehan'izany. Indraindray mety misy olona koa mavesatra noho ny amin'ny lasany, dia rehefa tao amin'izy andao noho ny asan'Andriamanitra, ianao ny antson'ny tompo, dia le lasany foana ny jerevany sy mpanjininy, dia tsy mahasahy mihitsy izy tsy mendrika ao amin'izany, tsy natao amin'izany, mbola manisy reserve ianao zany ka.
Mbola manisy reserve ianao nefa ny tanjon'Andriamanitra dia izao, ny hanafaka anao amin'ny fanamelohan-tena, ny hanafaka anao amin'izany rehetrarehetra izany mihitsy ka hanova tanteraka ny fiainanao, mba hahatonga anao afaka hanompo an'Andriamanitra tsy amin'ny tahotra, amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana. Ary izany ny sitrako amin'Andriamanitra sy ny tanjon'Andriamanitra. Ilay fanompoana an'Andriamanitra izany eto dia hitantsika hoe olona afaka amin'ny fahotana, ary mifampandinia tena ho antsika ihany izany, satria indraindray moa ny olana dia izao, manompo an'Andriamanitra ihany ny olona nefa mbola ao Egypta izy, tsy miala amin'ny faharatsiana izy, fa mieritreritra hoe manompo an'Andriamanitra izy dia manao ny asan'Andriamanitra izy dia mandrotsaka volabe any am-piangonana izy dia manao an'ity rehetrarehetra ity izy. Motsy izany ve ny lesoka nahazo an'ilay ray aman-dreny mpifoazana antsoina hoe dadaray ny Solambo. Rehefa nahita izy fa ny misionera dia manome vola, misionera lasa koa izy mba nanao misionera nefa ny fanompoatsampy ny tazominy ihany. Fa rehefa avy eo izy rehefa nikapohan'Andriamanitra zao, narary mafy saika maty, teo vao ny vangin'Andriamanitra dia nanary ny odiny rehetrarehetra mihitsy. Tsy maintsy manala ny fahavalo rehetrarehetra ianao vao afaka tena manompo an'Andriamanitra marina. Tsy maintsy miala amin'ny faharatsiana ianao, ary tsy maintsy manolotra izany ao anatrehan'i Jesosy Kristy, manary ny sampy sy ny ody, manary ny faharatsiana rehetra. Izay vao afaka ny hanompo marina an'i Jesosy Kristy ry havana. Ary izany ny olana indray satria manompo an'Andriamanitra ny olona nefa ny tsy mbola tena nanolotra ny fiainany ho an'Andriamanitra kory izy. Anio ry havana, ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao, manahoana ny fanompoana ho an'Andriamanitra? So dia mbola fanompoana endrika ivelany ihany izany, fa mbola misy ihany koa karazana fahavalo mbola miaraka amintsika, dia lasa sady miara manompo an'Andriamanitra tsika no manompo miankohako anatrehan'ny fahavalontsika ihany koa. Tsy izany tsy izany ny sitrak'Andriamanitra. Mitaona anao amin'ity anio ity, mba tena hanolotra ao anatrehan'Andriamanitra mihitsy izay mety ho fahavalonao rehetra, fa izany ny ahatongavany zanany dia Jesosy Kristy izany, na firy ny fahotanao, vonina hanadio an'izany Andriamanitra, vonina hamafana izany izy, mba hahatonga anao afaka hanantona azy, ka hanompo azy tsy amin'ny tahotra, fa hanompo azy amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana, satria ny olona voavela eloka dia ambara hoe no hamarinina, ambara hoe no hamasinina, ary afaka manantona an'Andriamanitra amin'izay. Azonao atao izao dia izao zany, azonao atao izao dia izao zany. Raha ohatra ka mbola mahatsiary mavesatra ianao, azonao atao izao dia izao zany. Mivavaka ianao dia miteny Tompo, mamindrafo amiko, mino aho fa nentin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny fahotako rehetra, dia raisiko amin'ny finoana izany. Vovelany elokao, afaka ny fahavalonao, aza misalasala intsony, manompoan'i Jehovah, tsy amin'ny tahotra, amin'ny fahamarinana sy fahamasinana amin'izay, fa izany ny sitrak'Andriamanitra. Ary ny fanahy masina no hitarika antsika, hataterahantsika an'izany. Fa raha amin'ny herin'ny tenantsika dia tsy ho vitantsika izany ry havana. Miankita tanteraka amin'ny fanahy masina, hataterahanao an'izany. Ary ny farany, lesona farany izay hitantsika eto dia izao hoe, hampahafantatra ny olona ny lalam-pamonjena sy ny fiadanana no antom-pisiany jaona. Hampahafantatra ny olona ny lalam-pamonjena sy ny fiadanana no antom-pisiany jaona. Hitantsika izany amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9:7. Eto isika dia mahita fa nitodika any amin'ilay zaza indray ny faminaniana. Ilay zaza voateraka io ijaona mpanao batisa io, ary ianao ry zaza ozy dia atao hoe mpaminanin'ny Avo Indrindra, fa hialoha eo anatrehan'ny Tompo ianao hanamboatra ny lalany. Mbola voateraka io ilay zaza, mbola tsisy nomenina koa, mbola namiteny ara mbola tsy hain'ilay zaza, fa efa ambara eto sahady ny zavatra izay ho ataony io zaza io. Ary rehefa mahita ny fiainan'ny Jaona isika aty aoriana dia mahita fa tena izany mihitsy, satria niantsoantso tany anefitra izy nilaza hoe amboary ny lalan'i Jehovah, amboary ny Tompo, indrozy izy le avy aoriko, mahery noho izao sy ny toy izany, tena tanteraka mihitsy. Fa ny antom-pisiany Jaona dia izao, eo amin'ny 9:7, hanome ny olony ny fahalalam-pamonjena amin'ny famelana ny elony, izany hoe hampafantatra ny olona ny lalam-pamonjena dia ny famelan-keloka, ary izany nahatonga azy nitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Ny famelan-keloka hampafantatra ny olona ny fahalebiaza ny famindram-pon'Andriamanitra, hampafantatra ny olona izay mitoetra ao anatin'ny aizina ozy izy, fa misy ilay mazava izay miposaka mamirapiratra ho an'ny olona rehetra ao anatin'ny aloko ny fahafatesana, anetsiny dia ny olona ho amin'ny lalam-piadanana. Izany no antom-pisiny, izany no antsoan'Andriamanitra azy, ny tondra ny olona ho amin'ny lalam-piadanana, hanitsy ny dia ny olona ho amin'ny lalam-piadanana.
Mahafinaritra ane zany ravana. Ity fiadanana ity moa dia tsy inona fa i Jesosy Kristy io fiadanana io. Ary lay famonjena ty zao i Jesosy Kristy ihany koa zany famonjena zany. Lay mazava izay mamirapetra dia mbola i Jesosy Kristy ihany koa zany. Zany hoe ny antom-pisiany Jaona dia izao ny anambarany Jesosy Kristy, ny ampahafantatra ny Jesosy Kristy, ny ampahalala ny Jesosy Kristy, lay lalam-pamonjena ho an'ny olona. Zay ny antom-pisiny. Ary rehefa jerevanao ny fiainany dia izao, rehefa vita izay, tonga Jesosy Kristy dia maty ane izy. Maty tanora Jaona, fa zao nahavita ny mission izay nampanaovin'Andriamanitra azy kosa anefa izy ny amin'ny antom-pisiny. Inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Hatramin'izao koa ry havana dia tsy mbola miovy zany. Tsy andreny Jaona isika hitsangana amin'ny maty, handeha hampafantatra ny olona ny lalam-pamonjena, fa ianao afaka manohy ny asa masina izay nataony Jaona ianao, dia ny hampafantatra ny olona fa ny lalam-pamonjena dia ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Amin'izao fotoana izao moa malaza be ny foto-kevitra hoe ny lalana rehetra dia makany Roma avokoa. Tout chemin mène à Rome. Tsy marina zany ry havana. Tsy marina zany amintsika kristianina satria lalana tokana ihany no mitondra ny olona ho any amin'ny famonjena dia izao eo amin'ny famelana ny elony. Zany ny ambara eto. Tsy misy azahoan'ny olona famonjena raha tsy voavela ny elony. Tsy afaka ny azo famelan-keloko izy raha tsy mino lay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Fa ny rano io zanak'ondro no nilatsaka dia ho azy ny famelana ny elony. Raha tsy izay dia tsy voavonjy mihitsy ny olona. Be dia be ny karazana zavatra izay karazana fampianarana izay mitondra ny olona ao aminy hoe ny asa izay ataonao no ahazonao famonjena. Tsy izany mihitsy tompoko, fa ny finoana ho an'i Jesosy Kristy, ho lalam-pamonjena ho an'ny lay maty teo ambony azy fijaliana ho anao, mitondra ny fahotanao. Izany ihany no azahoan'ny olona ny famonjena ry havana. Izany no azahoan'ny olona ny famonjena, ka ny asa rehetra izay ataontsika dia vokatry ny fahazahoantsika n'izany famonjena izany daholo, fa tsy hoe ny asa izay ataontsika kory no ahazahoantsika famonjena. Ary ny asanao dia izao ny ampahafantatra. Mbola maro ny olona manodidina anao mbola maro ny olona manodidina anao tsy mahalala, fa mbola ao anatin'ny aizina izy, mbola miraparapa anaty aizina izy, mbola miaina ao anatin'ny aloko ny fahafatesana izy. Fa ianao no antsoin'Andriamanitra, ianao no tadiavin'Andriamanitra hitsangana hanambara fa misy ane zany Andriamanitra be famindram-po zany. Misy ane ny fahazavana ho an'io olona io, misy ane ny famonjena sy famelan-keloka ho an'io olona io, misy ane ny fiadanana izay tian'Andriamanitra omena ho an'io olona izay ao anatin'ny famatorana samihafa io. Ianao io ry havana no antsoin'Andriamanitra ao amin'izany. Miteza hitsangana, miteza hamaly ny antson'ny tompo ka manao ity ao tompo irao ao, voninanao ny asanao ao. Tsy andreny Jaona hitsangana sika veriko ihany, fa ianao kosa afaka mitsangana manohy ny asa izay nataony Jaona. Nafinaritra ry havana tamina fiofanana anankiray dia mampianatra ho an'ny ankizy hoe hitory ny Jesosy Kristy. Dia izao nasiana ohatra nisy baoritra kely izay dia nasiana baraingo point d'interrogation teo amin'ilay baoritra dia apetaka amin'ny akanjo iny baoritra kely iny. Dia hoe rehefa mandeha ianao dia tsy maintsy manontany fa ino ny point d'interrogation kely fa misy inona iny. Dia rehefa manontany ilay olona dia eo amin'izay napetraka ilay fanontaniana hoe fantatrao ve Jesosy? Efa voavonjy ve ianao? Zay ilay fanontaniana napetraka amin'io zany. Tsy tonga dia soratana ilay fanontaniana fa ilay point d'interrogation fotsiny napetraka ao dia atao amin'ilay akanjo. Tena mila an'izany tsika amin'izao fotoana izao. Be dia be ny olona mbola tsy mahafantatra ny Jesosy Kristy. Betsaka ny olona tsy mahalala natao hoe ahoana ny fomba ataony azahoany famonjena, ary na dia ny kristianina rehefa anontanianao izany ahoana ny atao mba ahazoanao famonjena, dia ny valy teny omen'ny sasany dia hoe mila mamaky baiboly isan'andro, dia mila makany am-piangonana, dia mila atao batisa, dia mila... Tsy izany, fa ny famonjena dia izao ny amin'ny finoana, ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra ny olona rehetra noho ny asa-pamonjena izay nataony Jesosy teo ambony azy fijaliana. Ary ianao dia tao amin'Andriamanitra ianao hilazana izany. Asehory havana fa andro farana ane izao andro farana izao ambarao Jesosy Kristy, ambarao ilay Jesosy izay mpamonjy, ilay mpanavotra, ilay fiadanana. Izy no famonjena ho an'ny olona rehetra, ka raha tsy mandalo amin'i Jesosy Kristy tsisy famonjena ho an'ny olona mihitsy. Anjarako sy anjaranao no mampahafantatra an'izany, anjarako sy anjaranao no mampahafantatra an'izany, fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay mamerina maro amin'ny fahamarinana dia tahaka ny kintana mandrakizay doria. Na vita ny asa ny Jaona, vita ny anjara, ny antom-pisiny dia ny tory an'i Jesosy Kristy. Isasenao kosa ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao, inona ny antom-pisinao eto amin'ity tany ity?
Hanangom-bola ve dia ho lasa mpandraraha malaza be ve? Zany ve ny antom-pisianao eto amin'ity zao tontolo zao ty? Sa ny hampahafantatra an' Jesosy Kristy mitaona anao ary havana. Fa raha mba misy olona manodidina anao asa, mpanofa trano, miaraka aminao ihany na mpiara-miasa miray birao aminao ihany ka nandeha tao anatin'ny aizina izy nefa ianao na hampahafantatra azy an' Jesosy Kristy, arena lehibe ho anao zany. Arena lehibe ho anao zany ka mitaona anao ry havana, hitory an' Jesosy Kristy isika. Ary ny herin'ny fanahy masina no angatao hiaraka aminao tanterahanao an'izany. Raha fitinina izay rehetra nambara teo zany dia hitantsika teo voalohany fa nahatsiaro ny fanenken'Andriamanitra koa dia nisaotra azy Zakaria rehefa feno ny fanahy masina. Matoky Andriamanitra eo ilay efa nanao ny teny fikasana. Ary izy ihany no ady efa izany. Ka nafiry ny teny fikasana izay nomeny aza manahy fa to avy ny fotoana hanatanterahana izany fa mahatoky loatra io Andriamanitra io ry havana dia mahareta mahandrasa mino fotsiny ihany. Ny faharoa dia hitantsika teo hoe hanompo an'Andriamanitra tsy amin-tahotra fa amin'ny fahamarinana sy fahamasinana ny olona rehefa afaka ny fahavalony. Rehefa voavela eloko ianao dia tady io fa no hamarinina ianao zay, no hamasinina ianao zay, aza matahotra intsony manompo an'Andriamanitra, aza matahotra intsony, aza manamelo tena intsony fa mandehana. Topoy ilay Andriamanitra fa izany no antony namindram-po taminao. Ary ny farany dia izao hoe ny hampahafantatra ny olona lalam-pamonjena sy ny fiadanana no antom-pisiany jaona ianao koa ry havana. Mbola miantso anao Andriamanitra hanohy ny asa mahagaga izay nataony jaona dia tsy ianao ny mpamonjy fa ny hampahafantatra ny olona lalam-pamonjena kosa hoe ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Tsy maintsy mandalo amin'ny famelan-keloka amin'i Jesosy ianao vao afaka ny ho any an-danitra fa ho avy tokoa ny fotoana izay hifaranana izao tontolo izao. Dia mahereza ry havana ataovy ny asan'i Jesosy fa ho avy ny andro hamalina ianao raha mahatanteraka an'izany ianao. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.